Aleo moa zany ampahafantarina anao tsara mihitsy ilay zavatra misy ohatra ny hoe raha satria mety ohatra ny hoe tsy dia arakinao tsara ity zavatra ity. Dia hitanao zany hitanao izao ohatra ny hoe io ny boky vakiako ato dia ohatr'izao ohatra hoe Turbo Pascal, ohatran'ireto izao Turbo Pascal ny boky vakiako tena vakivakiako rehetrarehetra ato. Dia ahafantarinao hoe inona ohatra ny hoe hatraiza ilay zavatra ataoko. Dia io koa atao ohatra hoe exemple izao ity anankiray ity, Bible koa. Izaho koa mamaky baiboly dia ohatra hoe ity izao no tena mety manaitra anareo ity anankiray ity. Boky mombana gestion cours traitement io ilay izy traitement de données numérique. Io boky vakivakiako ato. Dia ity izao ity ilay tena important be ity. Cours pratique d'algorithme. Cours pratique d'algorithme ity ilay tena enjana be ity satria ity tena misy formule mihitsy ao anatiny ao. Ohatra izao hoe raha ohatra omeko anao hoe hijery izao tsika sur l'algorithme. L'algorithme, exemple sur l'algorithme. Exemple sur l'algorithme sur le médicament ou raha indrisy moa dia hitantsika eo. Dia ohatra hoe inona moa izao ny mety eto. Ohatra hoe procédure d'une fonction. Procédure d'une fonction. Ohatr'izao zany ilay izy. Pros Pascal izao ity ampiasaintsika ity dia io ilay leçon anatiny eo. Dia io omeko ohatra anao amin'ilay zavatra misy hoe ohatr'izao izao ilay algorithme. Andraso moa fa tsy mivoaka tsara izy izany. Io ilay algorithme io hitanao izao io izao ilay algorithme io. En français tsara mihitsy izy io. Dia io afaka hitanareo tsara mihitsy hoe ohatr'izao izany ilay atao hoe algorithme aminazy io. Dia ohatra fotsiny io fa misy koa ilay amin'ity boky ity ato ilay ohatra ny hoe resaka formule fizika sy ny tariny. Ohatran'ilay tsy misy tany lazaiko anareo hoe fanamboarana fanafody anatin'ny boky iny misy anazy. Anatin'iny boky ilay teo iny. Fa ity izao boky anankiray mety manaitra be anareo ity zavatra ity. Izaho koa ato manana boky fanamboarana circuit intégré fa izaho ihany manana anazy. Boky fanamboarana circuit intégré fa izaho ihany manana an'ity boky ity. Manana ihany izany moa ny maro fa ity izao ilay anankiray tena enjana be ity. Les cours de génie électrique. Izy ity zany cours de électrique ity cours en licence zany. Licence. Olona manana licence no manana an'ity raha ity. Dia ato misy an'ilay fanamboarana ohatra ny hoe circuit intégré ireny. Ohatra hoe andraso moa fa ho hitanareo ilay izy. Ohatra ny hoe microprocesseur izao ohatra hoe raha anao izao miteny hoe microprocesseur dia ato ity ilay natao hoe microprocesseur. Io ilay atao hoe microprocesseur. Io ny leçon-na microprocesseur ohatra ny hoe ianareo raha anazy hitanareo tsara hoe ohatr'izao izany ilay fiasan'ny microprocesseur. Dia anatin'io zavatra io mila mahay matematika, fizika efa miasa mampiasa an'ity ato. Ity leçon ity dia tena mahay elektronika totalina mihitsy, mahay mamorona ordinateur, mahay mamorona efa elektronika rehetrarehetra mihitsy izany. Dia ato koa izao iah manana boky izay mifandray hoe raha ohatra hoe any amin'ny EPP hono taony dia hoe ahoana indray ilay mahay siantifika lasa lavitra be ireto amin'ny fizika sy elektronika. Ohatra ny hoe mamako izao prof de science naty dia aho mahay elektronika fizika dia hoe ahoana indray ny fampiasana izany amin'ny EPP dia miditra amin'ity boky iray ity indray tsika. Ity boky anankiray ity io izany ilay izy. Andraso moa fa ho hitanareo ilay io physique, biologique et informatique. Ity boky ity dia natokana ho fahaizan'ny ankizy any amin'ny EPP. Ohatra izay andraso moa fa ahita exemple anankiray tsika dia hitanao ao ilay izy. Ohatra izao hoe mouvement de transmission izao ataony eto.